Fahameraba antsika rehetra revako malala tratry ity pentekoste ny taona raika amby 24 ity. Any atokorantsika no malalaka ny fitaovavahana ity amanona ny fiadanany tompo sy ny fifalian'ny fanamasina amintsika isa-tokantrano isam-batan'olona ary dia miompo-ampanahy isika eto amin'izao fotoana izao zany dia matahantsika ny fiasan'ny fanamasina iasa mahery amin'ny tsirairay avy ry avako malala. Miarahaba ny fianakavian'ny fiangonam-botantely, miarahaba ny kristianina rehetra izay manaraka ity fandarana ity ry avako malala. Ny salamo faharoa ambienimpolo, ny salamo faharoa ambienimpolo, andininy fahadimy ka hatramin'ny andininy fahavalo no irahantsika manome voninahitra an'Andriamanitra ry avako. Salamo faharoa ambienimpolo, andininy fahadimy ka hatramin'ny andininy fahavalo. Vakinao ao am-pitoerana ihany ry avako malala zany, eo am-panarahana izao fitaovavahana izao ianao. Ampitomboina aminao mandrakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra antsika sy Jesosy Kristy Tompo mpamonjy antsika avy amin'ny firaisana amin'ny fanamasina. Amen. Hidera ny Tompo isika ry avako malala. Miantombena amin'Andriamanitra tokoa ianao ry fanahyko, fa izy no antenaiko. Izy tokoa no vatolampiko sy famonjena, dia fiarovana avo ahy ka tsy mba hangozozo aho. Andriamanitra no iankina ny famonjena ahy sy ny voninahitro. Ny vatolampiko mafy sy ny aroko dia ao amin'Andriamanitra. Matokia azy mandrakariva ianao ry olona, loary eo anatrihan'ny fonareo, Andriamanitra no aro ho antsika. Amen. Fazika ry avako malala ny hira fahaenina amin'ny fitopolo amby zato, hira fahaenina amin'ny fitopolo amby zato, andininy voalohany sy ny andininy fahadimy. Feon-kira mono rahanao fa ianao kosa dia miombona manaraka ny hira ny tokantrano any arak'izay feon-kira tendreny mpitendry zava-maneno zay soratsika manokana ry avako malala. Hira fahaenina amin'ny fitopolo amby zato, andininy voalohany sy ny fahadimy. Ivavaka isika. Pentekoste ny andro Tompo. Fotoana tahaka izao indrindra no nanomezanao ny fanahinao masina 2 taona mahery zay. Saotra Tompo fa mahatsiaro zany zay ankehitriny ary mbola midioka izany asan'ny fanahinao masina zany. Ka ny isam-batan'olona dia afaka manatona anao amin'ny fanetreteny. Ny isam-batan'olona dia afaka miresaka aminao amin'ny fanetreteny. Ary ianao Andriamanitra dia afaka manatona ny isa-tokantrano, ny isam-batan'olona, ny isam-piankonana, ny isam-pirenena no ny asan'ny fanahinao masina tamin'ny Pentekosta. Koa ankehitriny Tompo, reto izahay miombona, misaotra sy mankalaza anao, manome voninahitra anao ny amin'izao tompo-potoana omenao anay izao. Noho ny tombon'andro omenao anay. Mankasitraka Tompo. Ary amarino aminay ny teninao fa na aiza no iangonana rona telo amin'ny anaranao dia eo afovoany ianao. Koa raha isovalavitra manimpofona izao fiarahanay mivavaka izao, na eo aza ny ela toerana dia fantatra efa eo afovoana ianao. Dia mety iza hiteny aminay, mety iza hampahery anay,
metezana avao ny fanoratenanay am'izao pentekosta izao mba tsy amin'ny fahazarana nandalo foana aminay ty pentekosta ny taona 2024 ity aminaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay. Amen. Avako malala aoka mitsika ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra ary aorian'ny sitrapon'Andriamanitra dia mihira fa 994 no ataonareo ataontsika ny atokantrano any aorian'ny sitrapon'Andriamanitra amin'izao pentekosta izao. Hoy ny teny voasoratra ny apôstôly Paoly fa efa nantsoina ho amin'ny fahafahana ianareo rahalahy kanefa aoka tsy ho entinareo anaraka ny nofo izany fahafahana izany fa mifanompo amin'ny fitiavana fa tanteraka amin'ny teny iray ihany lalàna rehetra dia izao tiavany namanao tahaka ny tenanao. Fa hoy izaho mandeha anaraka ny fanahy dia tsy hahatanteraka ny filan'ny nofo ianareo. Raha very ny fanahy isika dia aoka andeha araka ny fanahy. Sambatra ny mahitsy lalana izay mandeha araka ny lalàn'i Jehova, sambatra izay mitandrina teny vavolombelony ka mitady azy amin'ny fo rehetra. Amen. Manoloana ny sitrapon'Andriamanitra dia afaka malala izay manafatra antsika hitandrina ny fahafahantsika tsy ho fahafahana baikoan'ny nofo fa fahafahana baikoan'ny fitiavana. Ary manoloana ny sitrapon'Andriamanitra izay manentana antsika ho amin'ny fitiavana amana. Manoloana ny sitrapon'Andriamanitra izay mitaona antsika ho velon'ny fanahy dia andeha antsika angina sy aneritena ary anaraka izao vavaka fifonana izao. Ivavaka isika. Tompo misaotra anao izahay fa zanaky ny fahafahana izahay. Efa nantsoina niala tamin'ny nofo ary ny taona nandeha amin'ny fahafahana ao aminao Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao. Mamelany erikay Tompo raha toa ka tsy mahay mitantana ny fahafahana nomenao anay izany. Ny fitiavatena no mibaiko ny fahafahanay. Ary verinay fa ny fahafahana dia fanaovana izay mahafinaritra ny tenanay ihany. Manafatra anay nefa ny teninao fa ny fahafahana dia hoentina mitiny namana. Ahafahana mitiny namana. Ahafahana manompo ny hafa. Ahafahana manompo anao Andriamanitra. Tompo mamelany erikay raha toa ka manara-po amin'ny fahafahana nomenao izahay. Fa tsy mitondra izany araka ny sitraponao. Ny fahafahana izao tontolo izao no heverinay fa fahafahana. Ny fahafahana izao tontolo izao no ataonay lasitra ny fahafahana. Ny fahafahana izao tontolo izao no ataonay maridala ny fahafahana nomenao anay tamin'ny alalan'ny rano Jesosy zanakao. Fa tsy ny fitiavana amana, tsy ny fitarihan'ny fanahinao masina. Mamelany erikay Tompo. Fa tsy niavina ny fahafahana sarobidy nomenao anay. Mivavaka izay ankehitriny Tompo. Manafatra anay koa ny teninao mba ho velon'ny fanahy. Ny nofo no mampiazakazaka anay. Heverinay fa ny fahavelomanao amin'ny nofo no atao fahavelomana ka ataonay zandrinasa indrindra ny fikolona ny fiainam-panahinay
ny fieverana ny fanahinay, indrindra ny fanarahana ny baiko ny fanahinao masina ty anatinay. Mamelany eriko tompo ramanadino zahay fa zanaky ny fanahinao, ny amin'i Jesosy Kristy zanakao dia tempolo ny fanahinao, ko avaozy zay tompo, sasao madio mba ho afakeloka, afao mba ho afapahotana amin'izao pentekosta izao, aza manaisitra ny fanahinao masina ty anatinay, fa diovy izahay ny amin'i Jesosy Kristy mpamonjy anay. Amen. Ny hira fa 470 ry havako, hira fa 470 andininy voalohany ataotsika ao arin'izay dia andray ny teny famelan-keloka atolotro ny tompo isika. Raha isoa ny famelan-keloka atolotro ny tombo atsika ry havana atsika izay mibebaka marina. Raha isoa ny famelan-keloka atolotro ny tombo atsika araka ny teny voasoratra ny apôstôly Paoly ho indrindra izy. Fa raha Kristy no mitoetra ao anatinareo, na dia maty any aza ny tena noho ny ota, dia fiainana kosa ny fanahy noho ny fahamarinana. Ary raha ny fanahy izay nanangana an'i Jesosy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo, dia izy izay nanangana an'i Kristy Jesosy tamin'ny maty no amelona ny tenanareo mety maty amin'ny fanahy izay mitoetra ao anatinareo. Fa izay tarihy ny fanahin'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra, fa tsy nandray ny fanahy mpandevezana ho amin'ny tahotra ianareo, fa nandray ny fanahy ny zanaka najangana, izay antsointsika hoe Abaraio. Ny fanahy ny miara-milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Koa voavela ny elokaleo ny amin'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy anareo. Haleloia, misaora ny anarany masina. Sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah eloka ary tsy misy vitakany ny fanahy. Amen. Ny fihirana fanampin'ny fahaefatra ry havako no ataontsika ny andinin'ny fahatelo. Ny hira fanampin'ny fahaefatra andinin'ny fahatelo no ataontsika ry havako. Malala orin'izay dia imbonantsika ny fanekepinoana apôstôlika.
mbola tsika ny fanekipolona apôstôlika liavana dia tsika zahay nandray ny famelan-keloka natolotry ny tompo izao pentekosta izao. Mino n'Andriamanitra ray tsy tom-panao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy zanany lahy tokana tompontsika. Amen. Roso amin'ny famakina ny sohatra masiny tsika riavana arak'izay voalahatry ny perikopanifotsika eo amin'ity pentekosta ity dia ny hira fahadimy amin'ny fitopolo amby zato, ny hira fahadimy amin'ny fitopolo amby zato andiny faefatra no voalahatra ato amin'izao fandaharam-potoana nomaniny fendraketana ny ara-panahy zao, ary dia aorian'izay dia iain'ny fivaka sohatra masina novakin'ny mpanompon'Andriamanitra tompon'anjara amin'ity pentekosta ity isika. Tonga ny fotoana andrenesana ny afatry ny tompo, melohan'izany anefa dia hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra, ianao no loharanon'ny fitiavana sy ny fahatsarana rehetra. Misaotra anao izahay noho ny famindraponao ka mbola afaka andre ny teninao indray. Mamela anay hiaino ny teninao amin'ny mpaindreny noho ny fanirianay amin'ny mpiatrezany teninao izany amin'ny fiainanay. Ampitoery aminay ny teninao, ho terizinay ao am-ponay. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay izany ny vavaka izany. Amen. Iaraka maki ny tenintsika izany dia hitantsika ao amin'ny bokin'i Ezekela fahina amby telopolo, andiny faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo, ho itohizana ao amin'ny Korintiana voalohany toko faharoa, andimy voalohany ka hatramin'ny fahadimy, ary ho faranana ao amin'ny filazantsara araka Jaona toko fahina amby folo, andiny faharoa amby folo ka hatramin'ny dimy amby folo. Iteny rehetra dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ezekela 9:30, andimy faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo. Koa ataovy amin'ny taranak'Israely hoe, izao no lazain'i Jehovah Tompo, tsy noho ny aminareo no anaovako izany ry taranak'Israely, fa noho ny anarako masina izay nolotonareo tany amin'ny jetilisa izay nalehanareo. Ary ho hamasiniko ny anarako lehibe izay efa nolotoinareo tany amin'ny jetilisa, ka dia ho fantany fa izao no Jehovah, hoy Jehovah Tompo. Rehefa miseho masina eo masony aho amin'ny ataoko aminareo, fa alaiko avy any amin'ny jetilisa ianareo, ary angoniko avy any amin'ny tany rehetra, ka hoentiko ho any amin'ny taninareo. Dia ho fafazako rano madio ianareo ka adio, ny mba ho afaka amin'ny fahalotonareo rehetra sy ny sampinareo rehetra no hanadiovako anareo. Ary omeko fo vaovao ianareo, ary fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo, ary esoriko amin'ny nofinareo ny fo vato, fa omeko fo nofy ianareo. Ary ny fanahyko no ataoko ao anatinareo, ka atonga anareo andeha araka ny lalako sy hitandrina ny fitsipiko ka hanaraka azy.
ary honina any amin'ny tany izay nomeko ny razanareo ianareo ka oloka ianareo, ary izao no Andriamanitrareo, ary ovonjeko ho afaka amin'ny fahalotonareo rehetra ianareo, ary antsoko sy ataoko vokatra ny vary, ary tsy anaterako mosary intsony ianareo, ary ataoko vokatra koa ny voankazo sy ny vokatry ny sa, mba tsy voalatsan'ny gentilisy amin'ny mosary intsony ianareo. Korintiana voalohany toko 2 andivo voalohany ka hatramin'ny 5. Ary izao koa ry rahalahy, raha tonga tany aminareo dia tsy tonga tamin'ny teny sy fahendrena marevaka, raha nitory taminareo ny zava-miafina izay an'Andriamanitra, fa ninitsy nahafantatra zavatra hafa teo aminareo aho, afa-tsy Jesosy Kristy, indrindra fa izy voaomby tamin'ny hazofijaliana. Ary izao raha tany aminareo dia azo ny fahalemena sy ny fahatahorana ary ny fangovitana be, ary ny teniko sy ny toroteniko dia tsy tamin'ny teny fahendrena mahataona, fa tamin'ny fanehoan'ny fanahy sy ny hery, mba tsy hiorenan'ny finoanareo amin'ny fahendren'ny olona fa amin'ny herin'Andriamanitra ihany. Mbola manana zavatra maro lazaina aminareo aho, nefa tsy zakanareo ankehitriny, fa raha tonga ny fanahin'ny fahamarinana dia izy no hitari-dalana anareo ho amin'ny marina rehetra, fa tsy hiteny ho azy izy, fa izay no hery dia ho lazainy avokoa, ary ny zavatra ho avy aza dia ambarany aminareo. Izy ankalaza ay, fa handray avy amin'ny ay izy ka nambara izany aminareo. Izay rehetra anaran'ny ray dia ay avokoa, koa izany no nilazako fa mandray avy amin'ny ay izy ka nambara izany aminareo. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, fa ny teninao ny fahamarinana. Amen. Melohany toteny dia ny hira fanampy ny 270. Hira fanampy ny 270 andininy 7 no ataontsika riavako ity hira ity dia noforonin'ny pasteur Rakoton'Rainy Johnson. Pasteur Rakoton'Rainy Johnson, pasteur Desandraina Vivahiny, isan'izay teolojianina malagasy nampianandalina betsaka indrindra ny fotompinoana hatreto, ary nanoratra asa soratra betsaka na an-gazety io na boky io mikasika ny fanamasina. Ary pasteur Rakoton'Rainy Johnson no azo lazaina hoe namolavola mihitsy ny fotom-pampianaran'ny FJKM momba ny fanamasina mazava ho azy no vana tamin'ireo ray aman-dreny tany aloha koa aza. Ary ity ray aman-dreny efa nodimandry taona maromaro lazay ity no isan'ny mpitandrina 5 izay nivoy ny atongan'ireo pastoral ho fotsifotsy. Niady fo mihitsy izy hoe ny akanjon'ny mpitandrina dia tokony ho fotsy fa tsy mainty akory. Ny raha noforony izany mpitandrina izany fiana fanampy ny 270 dia ny 7 nataontsika melohany toriteny afaka malama. Soatra masina nakinantsika ny toriteny arak'izay vakiny ny mpanompan'Andriamanitra teo dia ny Korintiana voalohany toko 2. Korintiana voalohany toko 2 dia ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny 5.
dia ny andihin'ny faharoa no anakinantsika mitorite. Fa ninitsy hahafantatra zavatra hafa teo aminareo aho, afa-tsy Jesosy Kristy indrindra fa izy voaombo tamin'ny hazo fijaliana. Ny fijeryn'ny olona manana ny fanamasina no azo antinana izany teniny nambaran'ny Paoly zany afaka malala. Manahoana ny fijeryn'ny olona manana ny fanamasina? Niny tsy hafantatra zavatra hafa teo aminareo aho, afa-tsy Jesosy Kristy indrindra fa izy voaombo tamin'ny hazo fijaliana. Paoly izay ray aman-drenam-panahy nanorina fiangonana tany Korinto, nitaiza ra-panahy fiangonana tany Korinto, mahafantatra tsara ny fiangonana tany Korinto, no miteny tamin'ireo kristianina ireo manao hoe zange mahafantatra zavatra betsaka ny aminareo, fa izao rehefa mijery anareo aho dia izao minitsy mahafantatra zavatra hafa aminareo aho, afa-tsy ny hazo fijalian'ny kristiana. Inona dika izany tenin'ny apôstôly Paoly zany afaka malala. Tany amin'ny taona 20 tany rehefa dia nialaza be mihitsy nisy mpampianatra anankiray, mpampianatra psychologie, volavolainy ny sekoly ambony amerikanina, l'université any Harvard sy l'université any Michigan, tany amin'ny taona 20 tany many dia namoaka feikevitra lehibe izy momba ny fijeryn'ny olona, ny fomba fijeriny tokony ho izy, na fandrefesana na fanaovana tombona ny olona. Lewis Goldberg ny anaran'ilay psychologue. Dia hoy Lewis Goldberg hoe rehefa mijery olona ianao na rehefa manao tombana olona dia reto zavatra dimy reto na jerena azy tsara. Ary mandraky tiany an'io dia saika io fomba fijerin'ity psychologue zay psychologue américain dia no saika iangany ro tombana maro samihafa ho an'ireo zay tsika hoe manao tombana rehefa haka-piasa momba ny ressources humaines, rehefa manao tombana misy ary moa anatin'ny fanambadiana dia misy mihitsy mampiasa ity tombana fanivanana na fomba fijery olona hoe ohatran'inona ny olona mety, ohatran'inona ny olona tsara, ohatran'ny olona ny azo ampiasaina, ohatran'ny olona ny azo ifandraisana, ahoana ny fomba fandanjana olona. Dia toetra dimy reto zay niezinezina mihitsy satria nanova ny fomba fijery hatramin'izay. Dia mora tadidina kely izy satria ny akabeazan'ny tanora. Dia rafitinina ilay izy dia mitovy amin'ny teny hoe océan dia mitovy amin'ny teny hoe océan ranomasina, mitovy amin'ny teny hoe océan amin'ny teny frantsay dia azo ny amtinan'ireo olona havanana ampanao tombana ny olona na mpandinika ny fiainan'olona na ny toetran'olona dia nataony hoe océan. Ny voalohany dia le O nataony hoe ouverture, ny C dia nataony hoe conscienciosité, dia ny E nataony hoe extraversion, ny A nataony hoe agréabilité, ny N nataony hoe neuroticisme, ary io rehetra io moa zany dia ny rafetina tsotra fotsiny zao no hoe milaza fisokafana ro toetra dimy zay tokony ananan'ny olona amin'ny fandanjanany olona hoe izy dia olona mba misokatra tsara, olona mba manana fifehezan-tena, manana moral zay le hoe conscienciosité, olona mba manana mba olona mitondra fifaliana amin'ny hafa, misokatra ny hafa zay le agréabilité, olona mba manana ataontsika hoe mahafeny fihetsepony sy ny tahaka zany, zay lay resahana amin'ilay hoe neuroticisme teo. Dia izany toetra zany dia tena ataontsika hoe niezinezina mihitsy, ary rehefa mijery olona ara dia hoe jereo tsara toetra eo mba misokatra ve izy, mba mahateoty ve izy, zay le agréabilité, mba sao dia mihity velona, sao dia olona tsy mahafehefehetse-po ka misendendoatra foana, mora tezitra na olona zany rehetra zany. Dia zany rehetra dia asa ifandrefesan'ny olona aza rehefa any amin'ny fiarahamonina izy sy reny ve tsy fantatra reny fa reny inge olona mitrotrotra fotsiny, fantatra fa reny inge olona tsy misokatra, reny inge olona tsy manana moral sy ny sisa rehetra. Dia eto Paoly avako malala dia tena tsy mitovy hevitra mihitsy amin'ity lehilahy antsoina hoe Goldberg ity. Izy hoe tsy niaosy zany no fomba fandrefesako olona. Zaho ozy tsy hoe mijery olona satria
be fitiavana izy zaho tsy nijery olona satria zao ny fiaviany ka zao ny fanabeazana azony zaho tsy nijery olona hoe satria manahoana ny fihetsem-pony fa zaho ozy mahafantatra anareo mihoatra lavitra no zay mety manodidina anareo fa ny any ijereko anareo dia ny azo fijaliany Jesosy Kristy. Ny olona tarihiny fanamasina le avako malala dia rehefa ny fomba fijeriny olona zany, ny fomba fifandraisany amin'ny olona zany, ny fomba fifandraisany amin'ny manodidina azy zany dia fifandraisana miainga amin'ny azo fijaliany Kristy, miainga amin'ny azo fijaliany Kristy. Ozy manao hoe zao tena minitsy mahafantatra mihitsy afa-tsy Jesosy Kristy tompo. Ina afako nidikan'izany, tsy hoe diso akory teoria zay natao hoe big fives, zay moa la teoria navoaka big fives, dia tsy hoe diso akory eo maha-olombelona zavatra miainan'ny olona dia navoakany, fa Paoly manao hoe tsy zay ny zava-dehibe tsy big five sany hafa big one raha zay ny azo ilazana azy hoe tokana ihany amin'ny fomba fijeriko dia lehibe dia hoe rehefa mijery olona dia zao amin'ny alalan'ny azo fijaliany Kristy, tsy hoe ny azo fijaliany Jesosy Kristy tompo ihany mijereko amin'ilay olona, fa izao amin'ny alalan'ny azo fijaliany Jesosy mihitsy no ijereko. Rehefa manana fanamasina ny olona osika dia ny fijeriny rehefa mijery olona izy dia amin'ny alalan'ny azo fijaliany Kristy, na ny azo fijaliany Kristy mihitsy ara no hitany eo amin'ilay olona. Fa raha kely dia zavatra roa na telo zany dia afako no tokony ho fojerin'ny mpino ny olona amin'ny fifandraisana maha-olombelona azy. Voalohany dia zao dia afako malala ny azo fijaliany tompo. Tompo Paoly miteny hoe minitsy mijery zavatra hafa eo aminareo dia zao ny azo fijaliany Kristy ihany. Ina dika le azo fijaliana? Le azo fijaliana midika amin'io dia zao tsy mpifahavalo isika, tsy mpifahavalo isika, tsy mpifanandrina isika, tsy mpifaninana isika, tsy mpifampitsara isika. Lay teoria big five zay nresantsika teo dia rehefa mananja olona zany ny olona anankiray, ataovy ny psykologue io na sociologue io na tahaka zany dia miainga amin'ireo toetr'ireo. Dia rehefa mijery ilay olona izy zany dia zao mijery ilay olona tahaka ny zavatra, mijery ilay olona tahaka ny objet, mijery ilay olona tahaka n'ilay zavatra izy. Ary rehefa mijery olona tahaka ilay zavatra izy dia mijery ilay olona tsy mitovy amin'ny tenany, tsy mitovy amin'ny tenany mihitsy, lanjainy tahaka ny zavatra hoe tena mba manam-pitiavana ve ito olona ito, tena ho azo ampiasaina ve ito olona ito ka avokatra be, tena azo ialany asa ve ito olona ito. Dia Paoly manao hoe zava-dehibe tokoa zany tiavako amin'ny fiainana rehefa mitady asa ampiarana asa anao tsy maninona azo ampiasaina zany. Fa milafin'ny fifandraisana kristianina dia hoy Paoly manao hoe tsy zany ka, any amin'ny toeram-piasana zany mety ampiasaina zany tsy maninona, satria ianao mitady vokatra, mitady résultat, mitady vokatra, mitady zavatra hoentina. Fa izao Paoly, ny fomba fijerin'ny mpino ao anatin'ny fianakaviam-ben'ny fiangonana, ny fomba fijerin'ny mpino ao anatin'ny fifandraisany amin'ny manodidina azy dia izao tsy izay ihany, lehibe lavitra noho zany. Dia izao jereo tsara ilay olona, jereo tsara ilay olona fa tsy mpifanandrina aminao izy akory, tsy zavatra izy, tsy zavatra izy ka rehefa tsy mety aminao dia arianao, rehefa tsy mitovy fomba fijery aminao dia aratsianao, dia tsy rarahinao, tsy zavatra. Ny fanamasina rehefa malala rehefa ny asa mahery tao anatin'ny olona tamin'ny Pentekosta dia nanova ny fijerin'ny olona ka nahatonga azy, nahatonga ny masony nisokatra dia nahita ny olona mitovy aminy toy ny rahalahy, nahita ny olona mitovy aminy ho toy ny endrik'Andriamanitra, nahita ny olona mitovy olona jeren'ny masony ho tonga olombelona zanak'Andriamanitra. Manao manavako malala amin'ny fiainam-piarahamonina ankehitriny, rehefa mahita olona eny an-dalana ianao, mahita olona eny amin'ny fiarahamonina ianao dia tsy zany, maso hafa mihitsy ny fampijeren'ny olona eny an-tsena, mpifanandrina. Ray misy olona tsy mifankafantatra akory dia mifanandrina amin'ny fomba fijery, mifangarika amin'ny fomba fijery. Raha misy olona tsy fantatry ny olona akory
ndray mandeha hitany eo anatin'ny fahita lavitra, misy fihetsika anankiray hitany anatin'ny fahita lavitra, de avy hatrany de mivoaka ny anatin'ny Facebook hoe enao zao, ny fitafinao zao. Olona ndray mandeha no hitany, ndray mandeha no hitany amin'ny sarina. Tahaka zany le avako malala. Ny fomba fijery ny fiarahamonina de fomba fijery ray rehefa mijery ny hafa izy de mpifanandrina mandrakariva. Ary mahatonga an'izany de satria eo afovoan'ilay fiarahamonina ilay fanahy ratsy, ka raha tsy manaiky tariny fanahy masina ny olona dia lasa le fomba fijeriny zao tontolo zao no hijereny azy. Fomba fijeriny fanahy ratsy de zao satany resahantsika io adversaire ny dikany, de lasa mpifanandrina daholo ny fiarahamonina. Ary na atao ve metsena, na de metsena anaty grande surface ary ny olona, atao ve metsena anaty grande surface izy eny amin'ireny tsena be anaty tokatra, de misy anankiray metsena de anankiray feno tsara ny sary ao, de efa mivandravandra anankiray fa mampidera sary io feno tsy ampafirim-ba zao gambriny zao volam-panjakana sanatria. Nandray tsy fantatra mihitsy inona ny mahatonga an'izany, na mifanena amin'ny fiarakodia eny an-dalana, de mety misy olona mandeha fiarakodia tsara tarehy, na misy olona mandeha moto ka manao fihetsika fahafa ilay moto, de mifangaritra angezy zany, de sorena angezy zany. Ary ndray reo anaty fitsarana mihitsy manao hoe tsy ampafirim-ba manana. Afaka malala, ndray toetra tahaka izany mita ao anatin'ny fiarahamonina. Ilay fiarahamonina mihitsy lasa mpifanandrina. Tsy mifankafantatra ireo olona ireo eny an-dalana, tsy manino fa mitsoka ho azy fotsiny ilay rivotry ny fifanandrinana. Ary tsy vitan'izany fa mora tohina na taxi be ohatra de zavatra tsy de manahoana akory de mifandona. Tsy mahalala azafady, tsy mahalala ino, na eny an-tsena olona miady vata de divana sy ny sisa rehetra. Afaka malala ny Pentecoste de fahatsiarovana nanomezan'Andriamanitra ny fanahy tamin'ny alalan'ny finoantsika an' Jesoa, ka manova ny fomba fijeritsika ny namantsika, manova ny fomba fijeritsika ny mpiarabelona amintsika, manova ny fomba fijeritsika ny mpiaramonina amintsika. Raha toa ka tsy nanova ny fomba fijeritsika ny namantsika ny fanahin'Andriamanitra de mitoetra foana izy. Le afaka malalo ny Paoly manao hoe mantsy ny Korintiana, fantatro angeny toetra nareo, fantatro angeny Korintiana ho Paoly, fantatro ny vava nataonareo aho. Tareo tsara ny Korintiana faharoa, fa tao Korinto ke misy ny teny tam-Paoly manao hoe enonga apôstôly, enao aza nanenjika ny fiangonana, enao aza raha tsy toetra begenge ny fanenjehana nataon'ny kristianina tao Korinto any Paoly. Zay mahatokony amin'ny Korintiana voalohany hitantsika manao hoe voazarazara ve Kristy hitantsika io, ny fampiandany ny kristiana. Dy Paoly manao hoe zao tsy zany akory no mibaiko aho rehefa mijery anareo, fa raha ohatra ka ny fijerinareo no hijereko anareo, raha ny fijerinareo no hijereko anareo de tsy mpiavana tsontsika, tsy mahay miavana tsontsika. Fa izao ny fijeriko anareo dia ianareo zanak'Andriamanitra, mato anareo Jesosy Kristy tompo. Tsy za ihany no fijeriny Jesosy fa anareo koa, tsy za ihany no tiany Jesosy fa ianao koa, noho zany de zao rehefa mijery anao na inona de zao olombelona ianao, zanak'Andriamanitra ianao, mato anao Jesosy, voafelany elikao. Tsy afaka miazona alahelo aminao tsy afaka manozona anao tsy afaka miteny ratsy anao satria hitaka eo aminao ny azo fijaliana Kristy. Toy ny teny an'i Kristy, sanatria toy ny teny ratsy an'i Kristy, sanatria toy ny manozona an'i Kristy, raha toka manozona anao raha eo aminao ny azo fijaliana Kristy. Eo aminao Jesosy, voaomby miaraka amin'ny Kristy tamin'ny azo fijaliana ianao, mitondra an'i Kristy ianao, tsy manana mihitsy fahafahana afaka anisy ratsy ianao satria any Kristy ianao. Fijery mpino afaka malala ny Pentecoste dia nanova ny fijeritsika ny namantsika. Fa ny faharoa afaka malala otsika manao hoe tsy hoe mpifanandrina intsony tsy hoe olon-kafa intsony, fa izao koa ny afaka malala olona asondrotra mihitsy, tena olona asondrotra. Paoly dia nivolavolainy ny toe-tsaina ataontsika hoe ny testamenta taloha. Paoly dia mampianatra teolojia, mampianatra lalàna, mampianatra université, dia masaky ny fotom-pisaina ny fariseo manao zava-dehibe ny lalàna. Dia nampianarana ny soratra masina testamenta taloha dia hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao. Fa i Paoly
dia tsy nijanona tamin'izay fa ao amin'ny Filipianina izy manao hoe aokanao namany mihoatra noho ny tenany aho. Zany hoe tsy hoe tia namana tahaka ny tena fa tia namana mihoatra ny tena. Zay ny asan'ny fanahy masina, zay ny asan'ny filazantsara ny raisina tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy mpamonjy. Ny olona rehefa malaza rehefa tarihin'ny fanahy masina, rehefa mijery ny namana izy zany, dia tsy hoe tsy mijery azy fotsiny hoe ianao nge olombelona ianao zanak'Andriamanitra, ianao za tsy manao tsy manaja anao mihitsy manaja ny fiainanao manaja n'izay satria zanak'Andriamanitra ianao, tsy zay ihany fa izao mijery anao mihitsy vokatry ny fanahy masina, dia izao manao zay isondrotanao mihitsy, tsy manao zay ampenjeranao tsy manao zay apotika anao tsy manao zay aravanao tsy manao zay apalahelo anao fa izao ataoko mihitsy aza zay isondrotanao. Afaka malala ho Paoly manao hoe ninitsy nijery zavatra hafa teo aminareo fantatra keo Paoly teo Korinto hoe fantatro mihitsy azony Paoly miteny izany amin'ny Korintiana re tena tezitra aminareo teo Korinto nasika taminareo tamin'ny ranomasiny bedesako anareo sy ny sisa rehetra fa izao diteny manao hoe za Paoly dia izao nanondrotra anareo tao Korinto afaka malala ny olona tarihin'ny fanahy masina dia tsy mba mora latsaka ao anatin'ny valifaty na mora latsaka ao anatin'ny fandriky ny fitiavatena, tsy mora latsaka ao anatin'ny fandriky ny sakoa zay, tsy mora latsaka ao anatin'ny fandriky ny fitsarana vilana, tsy mora latsaka ao anatin'ny fandriky ny ataontsika koa hoe fanaovana alahelo, fa ny olona tarihin'ny fanahin'Andriamanitra dia te hanondrotra mandrakariva ny hafa, te hanondrotra mandrakariva. Ny fanahy masina tsy mitona ny olona handetika ny namany, tsy mitona ny olona hamotika ny namany, hanao ny namany zay ho ravana ho alahelo na ho simba, fa raha manana fanahy masina ianao ka mijery ny olona manodidina anao dia izao tianao ny hanondrotra azy. Rehefa hitanao eo amin'ny azo fijalian'i Kristy, kristianina raita-po aminao eo manany hanomboana tamin'ny azo fijaliana ho azy Jesosy mpiray latabatra masina aminao io mpiara-mivavaka aminao io mpiaraka ray trano anareo, ray tampo nareo, dia izao hitanao eo aminy ny azo fijalian'i Kristy dia azondrota izy. Afaka malala io tsy dia tena takatry ny ompiny loatra ndray tsy takatry zao tontolo zao fa ny soratra masina dia efa mazava manao hoe zao mahasambatra kokoa ny manome noho ny mandray. Ny dika zany dia izao mahasambatra kokoa ny manondrotra, satria rehefa manondrotra ianao dia asondrotr'Andriamanitra, rehefa manondrotra ny hafa ianao dia asondrotr'Andriamanitra, rehefa mameo an'ny hafa ianao dia omen'Andriamanitra. Io natonga ny mpianana maka ny ady varotra tamin'i Jesosy mandray maka manao hoe Jesosy iza moa zany zao rehefa mba tsy hotsoro ianao dia iza moa zany zao ny tena ho lehibe aminay reto, iza no lehibe ny zokiny raha-taona ve zany ny lehibe sa ny zandry ny mahira-tsaina ve zany no lehibe sa ny teo akaiky ianao ve zany no lehibe rehefa mba tsy eo ianao. Dia hoy Jesosy nanao hoe zay manety tena no asandratra, zany hoe izay manondrotra ny hafa no asandratr'Andriamanitra. Afaka malalo ny fijerinao ny olombelona dia izao ny fijery monompino mitovy aminao dia tadio tsara, tsy tokony ho fijery manao zay aparefo azy, areraka azy, ampijaly azy, fa manana ny solomasony fanahin'Andriamanitra. Mety fantatrao be dehibe ny momba azy, mety ona moa tsy ho fantatrao kola ray trano nareo, ahona ny tsy ho fantatrao ko piraitanindrazana tsy tsy ho fantatrao ny be dehibe momba azy, fa izao rehefa ko malala rehefa tarihin'ny fanahin'Andriamanitra ianao dia io fanahin'Andriamanitra io fanahy miasa manadio ny fonao ary mahatonga anao efa mahatsiaro hoe sambatra. Tsisy olona itoeran'ny fanahin'Andriamanitra ka tsy mahatsiaro sambatra, fa rehefa tena ao anatintsika ny fanahin'Andriamanitra, rehefa tena nyraisinao marina ny fanahin'Andriamanitra dia tsy mitady fahasambarana ivelan'ny tenanao tsony ianao, fa efa ao anatinao zany fahasambarana zany. Aza fahasambarana ao anatinao zany ny tianao ho zaray, ny tianao homena, ny tianao handrotana ny hafa.
fa matoa zao tontolo zao rehefa ko malala tsy manana zany toetsainy zany dia satria mbola mitady ny fahasambarana izy mandraky tiany io, ary mitady fahasambarana ivelan'ny tenany izy, ary mitady ny fahasambarana ivelan'ny tenany io izy fa tsy ahitan'io mihitsy izy mandrapikipiny masony raha tsy ao amin'i Jesosy. Fa ny tena zany soatra masina hoe ny any fiedanana sy fahasambarana dia ao amin'Andriamanitra. Fa mizakazaka ary mitoto ary tonga amin'ny iran'ny FFPM efatra nanao hoe zangy dia nivezivezy nakary fa tsy nahita fahasambarana tantaran'ilay zanak'Adala, nitady fahasambarana tsy nahatsiaro hoe efa sambatra nge izy zao hoe fa mbola mieritreritra manjakariva ianao nge mbola tsy sambatra dia lasa nandeniteny tamin'ny ray manao hoe za hitady fahasambarana hafa ary tany dia niarato tokantrano ray ary dia tsy nahita fahasambarana raha tsy niverina atao amin'ny ray ihany. Ianao le afaka malala efa sambatra ianao satria ianao manana an' Jesosy, satria ianao tepolo ny fanahy masina, satria ianao manana efa naverina Andriamanitra heliko. Dia fa olona dia zao ampisalasalaina raha tsy mandrakariva ianao nge tsy sambatra mbola tsy manana zao anao dia tsy sambatra, mbola tsy tonga amin'ny tanjore ianao dia tsy sambatra, mbola tsy vitanao le dia tsy sambatra ianao fa efa sambatra ianao, efa sambatra ianao, efa maty ho anao Jesosy, efa navelany ny helokao, efa ry ampitoeriny ao anatin'ny fiainanao ny fanahy. Ary raha ao anatinao zany fahatsapany zany, raha ao anatintsika zany fahatsapany zany dia izao tsy nitsiritritra ny afisika, ary rehefa mijery ny afisika dia mety homena azy. Raha mijery ny olona miaina ao anatin'ny fahakalana, miaina ao anatin'ny fahantrana, miaina ao anatin'ny fitiavan-tena, miaina ao anatin'ny rendrarendra n'izao fiainan'izao dia maso mangoraka ny hijerentsika azy. Satria rentsika, hitatsika, fatatsika ny aretiny, dia maso mangoraka no hijerentsika azy ndry ty olona ity dia zao mbola ao anatin'ny fahakalana foana izy marary. Ity olona ity dia mbola anatin'ny fitiavan-tena foana, dia mbola amin'izany ataontsika hoe toeran'ny fitiavan-tena zany foana ve ianao amin'izao, dia amin'ity fiainana sarotra ity ve dia mbola tsy eritreritra fa tsy ny tenanao izay tsy fantatro akory na dia ny apitso azy. Afaka malalo ny fijeriny mpino nandray ny fanahy masina, ny namany dia izao fijery tia amindrotra azy, fijery tia amela azy, fijery tia ampisokatra azy ary. Fa faralevako malalo Paoly fa ninitsy hafantatra zavatra hafa teo aminareo afa-tsy Jesosy Kristy, indrindra fa izy voaombo tamin'ny hazo fijaliana. Fa telo levako malala dia hoy ny apôstôly Paoly eto manao hoe fa ninitsy hafantatra zavatra hafa eo aminareo afa-tsy Jesosy Kristy, indrindra voaombo tamin'ny hazo fijaliana. Otsika voalohany hoe ao ny fitoviana, fanodrotana ny olona, fieritreretana azy toy ny raha hitam-po amin'ny tena. Fa izao levako malala ny dikany fahatelo dia izao koa ny fahalemen'io olona io dia efa nohitin'i Jesosy tao amin'ny hazo fijaliana. Ny toetran'io olona io ilay tsy zakanao dia efa nohitin'i Jesosy tao amin'ny hazo fijaliana. Zany hoe matetika ny antsoina hoe fifandraisana rehefa mijery olontsika dia izao mifandray amin'ny olontsika dia amaolombelona dia misy tsy zakanao lay rehefa alemen'ilay olona hoe ty olona ity be vava be mandreraka be mihitsy miara-monina aminy, ty olona ity dre tsy miteny mihitsy anaovana azy, tsy maintsy ampiresara ve vo hiteny, ity olona ity tsy fantatry mety ho toetra mpifandraisa hitanareo ao na hitantsika nivon'ny fiarahamonina eny. Fa eto ny dikany-teny hoe minitsy mijery an'izany rehetra zany fa Jesosy Kristy tompo izay voaombo tamin'ny hazo fijaliana dia izao zany toetra mampisaraka rehetra zany dia efa nentin'i Jesosy tao amin'ny hazo fijaliana. Dia ny toetra mampiavana sisa zay mijereko aminao. Zany hoe zany raha mijery anao satria ny fijeriko anao na ny fijerinao no ny asan'ny fanahy masina dia izao lay fijery lay toetra mampiavana no hitako eo aminao, fa tsy ny toetra mampisaraka fa lay toetra mampisaraka lay fahalemenao efa noentin'i Jesosy tao amin'ny hazo fijaliana. Ka tsy lay toetranao masika, tsy lay toetranao kizitina, tsy lay toetranao be famaliana, tsy lay toetranao tsy fantatry mety ho fahalemena mahasorenanao amin'ny fifandraisanao amin'ny mpiarabelona aminao na amin'ny namanao na amin'ny mpiaramiasa aminao na amin'ny mpiray fiangonana aminao. Tsy zay intsony mijery anao fa zay efa nentin'i Kristy tao amin'ny hazo fijaliana. Efa mbola tamin'ny hazo fijaliana izay toetra zay. Ka izao tsy ampy ampisaraka sy ampifanandrina anareo intsony. Matetika mantsy mampifanandrina dia izao ohatra mety misy toetra za koa raha mbola toetra anao dia zao za tsy havana anao intsony.
raha mbola tsy miovy ianao dia zao za tsy fandray aminao tsony mihitsy fa oka zay fa leo be fa zao rehavako malala hoy Paoly eto manao hoe Kristy voaomby tamin'ny azy fijaliany, zany hoe efa naombola tamin'ny azy fijaliany zany toetranao zany dia zao haiko ny mifandray aminao. Ilay Jesosy Kristy tompo izay efa nitondra izay fahalemen'ilay olona izay toetran'ilay olona izay no hitanao eo aminy ary zay koa nefany no nitondrana nitondra ny fahalemenao dia izao lasa zakanao ny fahalemen'ilay olona, lasa hainao no mandefitra aminy. Dia miteny tena tsy vitako mihitsy zany ka za pastera tsy mahavita an'izany, tena tsy vitako zany. Mety miteny an'izany zao anao ampianona toroteny eo manao tena ory pastera, tsy anao mantsy natao, tsy hitanao mantsy zany, tsy anao mantsy mivoan'izany, tsy anao mantsy monina atao trano ato, tsy anao mantsy mahita zany any ampiasana any, tsy anao mantsy natao ka dia mora no miteny an'izany pastera. Tsy iriavako malala ny azo fijalian'i Kristy jereny eo aminy, efa mitondra n'izany rehetra zany Kristy dia izao zakanao zany. Afako malala eo zany Paoly dia manitsy ny fijerintsika hoe ho an'izay olona nandray ny fanan'Andriamanitra dia izao fanan'Andriamanitra no manampy antsika hahazaka mitoetra ny namantsika. Impiry moa ry havako malala everinao mitoetra n'ireo 12 lahy niaraka tamin'i Jesosy reo, everinao moramora ny karazany. Misy pietraketraka tahaka ny Simona Zelota ny anarany, maherisetraka zany dia zao ny ampiasa sandry ihany, zay ny dika teny hoe Zelota ny vahaolona ny mamaolona dia zao sandry, zay ny dika teny hoe Zelota. Rehefa misy olana rehefa misy zareo dia zao ny sandry ny mamaolana, ny herina ny mamaolana, ny ady ny mamaolana, zay ny dika teny hoe Simona Zelota. Fa mpianatra Jesosy zany misy dia tsy mieritreritra raha tsy ny vola fotsiny, jereo tsara ry Jodasy mba ny Filipo hoe ny mamaolana dia zao ny vola fotsiny. Rehefa misy vola dia mivany olany, rehefa matoa misy ny olana dia tsisy vola zay, fa rehefa misy vola io mivata ahoany olana. Jereo tsara ny fanontaniany Jesosy manao atao ahoany le olona reto fa tena ry vahaolana zany nge mpianatra Jesosy. Ary ry Petera sy ny hafanampony manahoana moa toetra ny Petera? Azo nosaretena ny toetra ny Petera zany sofon'olona zany kapainy tamin'ny sabatra. Lehilahy lehibe nikada tahaka ny Petera tonga dia nandray sabatra dia nikapa, zany hoe maso no maso amin'ny Petera. Afako malala zany re karazan'olona tahaka zany. Ary ry Tomasy manahoana moa ry Tomasy? Ry Tomasy le manao hoe zany ndray dia karazan'olona tsy mino mihitsy, tsy mahatoky olona. Ka zao angeta za tsy hatoky anao zany, atao vohitako mihitsy aloha vao mahatoky anao, anga moramora miaramena amin'ny olona oatra zany. Asa anao rehefa niarana tamin'ny olona tsy mahatoky olona, fa zany ry Tomasy. Efa ny olona rehefa teny zahay angery nahita azy dia mbola teny aminy hoe za tsy mahatoky anareo, zay lazay ihany marina. Zany ny mpianatra Jesosy, zany ny mpianatra Jesosy. Afako malala toetra n'olona tahaka zany. Ary misy ny be fitiavana be tsy miteny asa ry Jaona ve, ary ry Jakoba toy mpiady voninahitra. Ry Jakoba sy Jaona manao hoe anao za eo ankavananao sy eo ankavianao miady voninahitra. Zany ny toetran'ireo 12 lahy dia afako malala zakan'i Jesosy zany. Tsy hitanao mihitsy ny tsy fahazakan'i Jesosy zany, zakan'i Jesosy zany satria manana ny fanahy masina izy dia afako malala, manana ny faharetana ry afako. Fa rehefa fanahy masina ao anatinao io no manova ny fijerinao ny namanao dia izao le fanahy masina ao anatinao manova ny fijerinao no azakanao, hanananao fo mandefitra, hanananao fo feno fifaliana manodidina anao, hanananao fo misokatra mandrakariva amin'ny hafa. Tadiry afako malala fa ny madio am-po ihany no mahita an'Andriamanitra. Vizaka mivavaka mandany andro mivavaka ianao raha mbola maloto fonao io. Fa ny fanahy masina mitoetra ao anatina fo maloto, fa mitoetra ao anatina fo madio, ary zay madio am-po mahita an'Andriamanitra. Pentekosta ny andro tena hofonena ny tompo ny fanahinao ny fonao, diovy ny fonao. Ary ny fomba hanadiovanao azy dia diovy amin'ny fomba fijery ny fanahy masina ny mpiarabelona aminao, fomba fijery ny fanahy masina ny namanao. Dia izao ny azo fijalian'i Kristy jerena. Pentekosta ny andro avako malala mpaamaranana tsy nomen'Andriamanitra fanahy osy ianao, tsy nomen'Andriamanitra fanahy osy antsika fa fanahy mahery, fanahy mahery ahafahantsika miezaka
mitiny hafa fa na mahery afaka manova ny fotsika isokatra amin'ny hafa. Andriamanitra le avako malala raha mijery atsika dia tsy mijery atsika fa tsy amin'ny alalan'ny azy fijalian'i Kristy. Tady ty zay le avako malala fa raha mijery anao Andriamanitra tsy za no hitany, tsy ianao no hitany fa ny azy fijalian'i Kristy no hitany. Ary rehefa io azy fijalian'i Kristy io no hitany dia zanany mijereny ianao. Ary rehefa zanaka dia tahina. Zany le avako malala hovay ny fomba fijerinao ny namanao. Hovay amin'izao fotoana ny Pentekosta izao raiso ny fanahy masina. Fa meno ny lompo anao raiso zany hanadio ny fonao, hanadio ny fiainanao, hanova ny fomba fifandraisanao. Aza ny fomba fijeriny Lewisy ihany zay any ampiasana any amin'ny fiarahamoniny ilainy iny ilay big 5 zany resantsika teo. Fa izao ny zava-dehibe indrindra ilay big 1 lehibe indrindra dia izao miazo fijalian'i Kristy. Zay mpanjinana ny namanao, zay ny ijeren'Andriamanitra anao mantsy. Tsy ny fahombiazanao na tsy fahombiazanao, tsy zay no andanjan'Andriamanitra anao fa ny azo fijalian'i Kristy dia zay keo andanjana ny namanao. Ivavaka sika ary avako malala. Andriamanitra ray zanaka fanahy-masonao, misaoranao za efa ny fijerinao tsy fijerinay, ny fijerinay efa nosombany ny fahotana ka za mpifanandrina aminay ny namanay fijerinay azy. Zary mpifaninana ny mpiarabelona, mifamono azy, mifandratra azy, andraray azy mifamotika amin'ny lafin-javatra maro samihafa. Tompo, ny fanahinao masina zay nandrotsakao tamin'ny Pentekosta nanova ny fifandraisan'ny olona, nanova ny fomba fijerinay ny namanay, fomba fijerinay ny mpiarabelona aminay. Saotra Tompo fatao aminao zahay ahamela azy ireny, hanondrotra azy ireny, hadio fo amin'izy ireny. Tsy vitanay zany Tompo, raha tsy tsapanay fa efa sambatra ao aminao zahay. Tsy vitanay zany raha tsy efa tsapanay fa fonenanao ny fonay, ny diovinao ny fonay, navelanao ny elokay. Tompo, marina fa hitanay amin'ny fiarahamonina misy anay ny toetran'izy ireny, ny fahaleme, ary mahatonga anay koa zandrandray tsy te hiavana. Tompo, fa ngeo amin'ny azo fijalianao izy ireny, ary atao vitanay ny azo fijalianao Jesoa amin'izy ireny. Ahatonga ny fijerinay azy ahatserovanay fa mato azy ireny koa ianao. Tsy zahay ihany ny tianao ho voavonjy ao amin'ny fiainana mandrakizay, fa izy ireny koa tianao ho voavonjy. Tompo, Pentekosta ny andro dia ampitoero ity amponay mandrakariva, tehirizo amin'ny fanahinao masina ny asan'ny tananay, ny fanirianay, ny fiezahanay tompotovy amin'ny fahasoavanao. Saotra ny amin'ireo marary efa sitra, saotra ho amin'ireo marary afaka mitsapy tena, mangataka fionona izay ho an'ny havana ny tona-pahoriana, mangataka faherezana ho an'ireo izay nindonany mantsoa, ary dia mametraka ireo mbola tsy salamy amin'ny fahasoavanao. Misaotra Jesoa, miolon'izay ilay afaka nampianarinao ny manao hoe raha ny azy eo any an-danitra. Amen. Ny hira fasivy amin'ny fitopolo amby zato ry havana andiny fahatelo nataontsika. Hira fasivy amin'ny fitopolo amby zato nataontsika ao aorianan'ny Nitsodrano. Raiso Nitsodrano. Ary Jesosy Kristy tompontsika, ilay mpiandriondry lehibe izay mitondra ny ranon'ny fanekena mandrakizay no ahatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra, hananareo fahadiovampo amin'ny fanahy masina. Ka rehefa niaritra fahoriana sy fizaham-toetra vetivety ianareo, dia izy no ampitoetra sy ampandresy ianareo, mahatoky ilay efa niantso anareo, izy no anefa izany mandehana amin'ny fiadanana. Amen.
ho an'andriamanitra ireny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.